izay eto amin'ny fahitalavitra matv ripijerejaina amin'izao alina izao anarano indray ny fotoana ny fampanalam-baovao miaraba tompokolahy finaritra tompoko vavy manasa-antiavana analaka hatramin'ny farany fotoanantsika tontolo politika avy hatrany lany teny anivon'ny antenimera-pirenena ny volavolan-dalàna mifely teti-bolam-panjakana na sepantsina hitantaratra ao anatin'ity teti-bolam-panjakana na sepantsina 24 ity ny fampianana ny fandanim-bola mpanjakana sary hatrany no arantsika tateriny vola ravavy sy tsirakoto arsan pirenena ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana na sepantsina solombam-bahoaka vala efatra amin'ny valopolo no nandany izany tsy misy ny fanovana nosongadina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana na sepantsina 24 ny fampianana ny fandanim-bolam-panjakana izay firan'izay dia bofanarena bokary dia tsy afaka isika hoe izany amin'izao fotsiny tsy hanova ny tibolo zay fa mahavahoana fandatoana tamin'ny torinasa zany hoe eo amin'ny finansy inisiaka zany dia tsy maintsy nasimparavana izy io mba ahafahantsy apisaka satria manjary-tanana hoe misy teo raha ohatra ka tsy misy fanapahana an'ireo fandamina izay eritreretiny hoe tokony asina fanapahana kokoa ny firesana amin'izay manjary midanaka be izy io ka tsy afahantsy indray ny fanapahana amin'ny mbola esa-pirenena mikasika ny fandanim-bola misy fiakarany 25 isanjato ny teti-bolan'ny androm-panjakana nomaina teti-bola manokana mitetina 4 miliara sy 700 tapitrisa ariary ny semi raha toka tsy nanana teti-bola ity androm-panjakana ity tao anatin'ny teti-bola fototra teo anivon'ny antenimera-pirenena ohatra dia ny ampy 7 miliara sy 900 tapitrisa ariary ny teti-bolany misy fihenany 7 isanjato ny fandaniana ara-tsosialy nena 7 isanjato ny amin'ny fototra avitrasa ary nena 1,4 isanjato ny amin'ny fitatanandrarano misy fiakarana 10 miliara ariary ny fanampiana natao an'ny jiramamy tsy mavitrika amin'ny fandoava-kevitra ny malagasy ary mitentina 5,7 miliara ariary ny fahatiantoka eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana manoloan'io tondra sosikevitra anatsarana amin'ny fampidiran-ketra ny solombam-bahoaka ka tsy mety ve raha misy raha ohatra katao hoe misy karazana hetra standard omena amin'izareo eo varotra hetra standard izy fataova satria ireo olona dia ifanamboa ny douane amin'ny TVA dia mihitsy ireo modèle sy mety modèle frantsay tsy azo eritreretina hoe rehefa misy ny modèle anglo-saxon na ohatra zao hoe reny volana ohatra ny Dubai ohatra tsy manatsapa ny any fotony mivokana tsara amin'ny fandavaketra zany hoe décentralisation no tena fototsina amin'izay manomboka tena fototany ny commune ny région tsy manatsapa ny atsara ny fandavaketra izy communalisarisy fa mety fotony ihany mety fibe no mahatsapa an'izay ka tsy mahatontsy azy ny beboko faharoa efa manomboka tena 2014 nananaovantsika ny LFR sy LFI dia tsapa foana ny filabe amenan'ny jirama subvention tsy mba manana politika fotsika malagasy hiala amin'izay ka hidirana amin'ny énergie renouvelable ankoatran'ny teti-bolam-panjakana na sepantsina notomean'ny solombam-bahoaka ihany koa androany volavolan-dalàna mikasika amin'ny banky foibe ny Madagasikara